fameloma masina toko ty matatoa masina miraha iny isika anavitra ny firenena ho ny filomarika ravalomanana. Filoha ravalomanana sy ny tim tsy amitra amin'ny fanavotana ny firenena. PAT Mahajanga nisy nanala ny sorabaventy nampitandrina ny mpiasa. Dia faly fakahita aminao indray ny tenako amin'izao aliny alatsinainy voalohany volana novambra ny taona 2024 izao tomboky lasy tomboky vavy manolotra ny araba sady manasanao sady ary anaraka ny fotoanany vaovaontsika hatramin'ny farany. Araky ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao iny ary dia notanteraina ny sabotsy teo ny fameloma maso ny antokotiko Madagasikara tany Toamasina nisy tsany niatrika izany moa ny filomarika ravalomanana niaraka tamin'ny birao politika feno epika ny efitra ny magro Antanambao 5 tany Toamasina nandritra ity fotoan-dehibe ity. Ramano Menjanahary tokra marla. Tokony tamin'ny telora latsaka kely no nigadona teto amin'ny magro Antanambao 5 Toamasina ny filomarika ravalomanana sy ny delegation avy amin'ny birao politika ary ny solombavambahoaka timo anatanteraka ny fameloma maso ny antoko. Voatafiditra ny efitrano dia orakora-pifaliana no nandraisany mpikatroka azy izay ipoka tanteraka ny efitrano. Taorin'ny fanehoka faliana ny repikatroka avy hatrany dia niredonina ny hira faneva ny antoko. Amin'ny mampitarika ny filomarika ravalomanana dia mametraka atrano lesina ho an'ny mpikatroka izy toy ny fampiarana ny tanana aofaofa mandritra ny firedomana ny hira faneva. Votoatin'izany ny fanehoana firaisankina ho an'ny mpikatroka ny rosona ny fitaom-pivavahana taoriana izay ka afatra mafonja napetraka ny mpitandrina izay nitarika ny fotoana fa antokony atao anarina indray ny firenena ny antokotiko Madagasikara. Na mafisy ny filomarika ravalomanana izay nandritra ny kabary voalohany izay nataony nambarany fa mila fasahina avy amin'ny mpikatroka ny zava-misy eto amin'ny firenena. Omaly fotsiny akatia ndreny voatriny be tsy misaraka aty Toamasina dia indimy agnambana voasakana dia fanakanana na tsisy antony fetina fotsiny hoe mba matavatra velana ka io sa hitany tsara zay. Nandeha tongotra 12 kilometra satria voabareny lalana fa hoe manamboatra izy lalana rabe indrindra ngamba 10 metatra nio ndao refesika rapitso fa 10 metatra dia re vohoaka rehetra hoe zay vao nisy hatranty hatramin'izay data fa mivereny ianao. Ny zavatra tena natezitra mafy dia zao mba teneniko reo le mpitandro filamina gendarme daholo izy rehetra mba hitanareo olona be voka io, mba fantanareo zazakely minono io, mba fantanareo raha matobe io. Dia maninonareo raha ohatra ka naohatran'izao raha mitady zavatra hoaninireo aloha farafaratsiny dia tsy manana fomangoraka ve nareo hoe malagasy to areo dia tsy hainareo hoe mandamina an'ity hoe alefa aloha indray dia mandefa indray fa firim-panao lalana be ankolasy io lalana kely io dia anaovana voakatra reo indriny zay ny tena tsy mety fa hoe anabanana sany elikelerena tsotoka aty azafady re tompoko. Taria tan'olona taria ary aho tongetoko komaika eto amin'ny taniko tena droany voaka malagasy manao fihetsiketseny mba ampiseho reny sorabavety reny hoe tsy mety zao droany ikizy any akasony droany ikizy aty abalika dimy mba milazaka anao ao zay tsy avelanareo niavinareo ary manao dia be mbola mampafantatra anareo ihany izahay fa nitantotsika menakavy eto amin'ity fireneny ity dia ampandrosoana ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra fa tsy anankiray fotsiny ampianarana ny ankizy ary indrindrindrindrindrindrindra iarovana ny ainy mba tsy ho azony aretina izy.
nao mafisy ny filomary karavalomanana nandritra ity fotoana ity fa ny andro sisa rehetra iainany dia tokany ho an'ny fanampina ny vahoaka malagasy sy ny firenena ary nao mafisy ny atrany fa manana vahaolana ho an'ny firenena sy ny olana mahazo ny vahoaka malagasy ny tenany tsy maintsy misy anefa ny firaisankina eo amin'ny rehetra mba ahafahana manatratra io tanjona io. Ny andro sisa iainako dia tena ataoko hoentina anasoavana vahoaka malagasy amin'ny fomba mendrika azo alaitahaka ary ahitana vokatra. Raha nanontany teo ny sekretera generala inona mahatonga anareo mahalotro izao dia mivaly ny tsotra fanantenana. Mananteny nareo fa mbola hisy fiovana amin'ny fiainanareo. Mananteny ianareo fa ny taranak'areo taranakitsika dia mba afaka andova sy igoka izany fampandrosoana ny firenena izany ary efa nilaza aho fa manana vahaolana. Ny tazana dia afaliana tanteraka ny fiainana teo amin'ny filoha-mpanorona ny antoko sy ny mpikatroka teto Tomasina nandritra izao fameloma maso izao. Porofony zany ny fahatongavan'ny mponiny Tomasina marobe toy izao hitafa sy iaino ny filomary karavalomanana rosony dia amin'ny fanarenam-pirenena ho an'ny antoko Madagasikara izay tariny ny filomary karavalomanana. Faniompana indrindra tamin'ny afatra ho fanatrarana ny tanjona iraisana kosa ny fandraisam-pitenenana izay nataon'ny birao politika sy ny solomavambahoaka nandritra ity fotoana tany Toamasina ity ary nambarany ireo solotena avy amin'ny faritra fa avonina ny iaradia amin'ny filomary karavalomanana hatrany izy ireo Germano Menjanahary sy Tokra Marla. Zava-dehibe ny fampisehoana firaisan-kina tahaka ny eto Toamasina izao hoy ny sekretera jeneraly ny antoko Madagasikara tao anatin'ny fandraisam-pitenenana izay nataony nandritra ny fameloma maso tao Toamasina. Tsy tokony eto ihany no ahitana toy izao fa ny antoko Madagasikara manerana ny nosy mihitsy. Mazava ny politika apetraky ny antoko dia ny anala indray ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy izao sy ny krizy lalina izay mahazo ny isam-baravarana. Mila fampitokisana sy fanarana toromarika nefa no atrarana ny tanjona ho iatrany Andriamatory iny Andriamasinoro tao anatin'ny kabary izay nataony. Tsy tongatonga ho azy zao fahantrana misy eto amin'ny firenena izao ary tsy tongatonga ho azy ny mahatonga ny firenentsika i Madagasikara mitana ny laharana farany indrindra eran-tany ao anatin'ny fahantrana. Zany zao ny toerana misy atsika amin'izao fa misy antony. Ny fanontaniana tokony hipetraka zany dia hoe fa maninona tokoa moa isika no mahantra ary maninona tsika ny sahirana toy izao. Faharoa dia hoe inona ny adidy sy andraikitra takina amintsika menakavy raha te hiala ao anatin'izao fahantrana izao isika. Lalana anankiray tsy maintsy izorantsika ary ny tanjona tsy maintsy tratrarintsika dia ny fiverenantsika indray eo amin'ny fitondrana ahafahana mamany olana eto amin'ny firenena. Mba ahafahana manatratra n'izany tanjona izany anefa dia mila fitakiana andraikitra amintsika rehetra zany. Voalohany aloha isika atoko Madagasikara dia atoko mpanohatra mivondrona ao anatin'ny RMDM. Misy ny fitakiana izay erahantsika amin'ny RMDM dia anisan'izany ny fanovana ny lalam-pifidianana melohan'ny fifidianana. Fitakiana maro be no ataontsika tsy maintsy mitolona miaraka amin'ny RMDM tsika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ny faharoa atsika atoko Madagasikara amin'ny mahatoko politika atsika mba ahafahana mitondra ny vinam-pampandrosoana anavotana ny firenena dia tsy maintsy miomana tsika ao anatin'ny fifidianana. Tsy maintsy hisy ny fifidianana na ho ela na ho aingana ary tsy maintsy miomana amin'izany tsika. Efa nanangana ny komite ad hoc nareo eo amin'ny arrondissement anankidimy ary efa mandeha isaky ny zone. Aoka mba tsy hojanona hiezaka androany fotsiny zay fa ho tohizantsika zay mba ahafahantsika manatratra ny tanjona. Ny toetsaina tokony hananantsika amin'izao dia tadio tsara fa ao anatin'ny tolona tsika izao tolona mba ho hanavotantsika ny firenena. Noho izany mila ny firaisan-kinantsika rehetra. Raha vao tsy miray iny isika dia tsy misy zavatra vitantsika.
fa raha miray intsika tsy maintsy hotratratsika ny tanjony zao zany dia akatahana mihitsy aloha ajanona zay resaka disadisa mety miteraka tsy fifankazahoana na disadisa mitarika korotana indray tsy atratraratsika ny tanjony ny calcul politika maro samy hafany ajanona aloha na fijerevana tombontsoa manokana ho an'ny tena fa tombontsoa iraisana aloha zao no atao dia nanavotatsika ny firenena ny tanjona iombonantsika dia ny fiverenatsika eo amin'ny fitondrana ny farany dia zao ny fahasahina sy ny fahavinonana efa fahasahina lehibe ary mariky ny fahavinonana zao fivoritsika marobe toy izao egnane mba tsy olefy ny hafanampotsika rehetra ary entanina mihitsy ny hafanampotsika satria mila ny fijorotsika ny firenena kehitriny mila ny fijorotsika rehetra zao ary mila ny fahasahitsika anaraka ny toromarika rehetra zay tsy maintsy ho tanterahantsika antoko miavaka indrindra eto Madagasikara ny antoko timo hoy kosa ny solombavam-bahoaka fetra rahalambozavombololona isan'ny solon-tena avy amin'ny solombavam-bahoaka izay niatrika ity fotoan-dehibe ity antoko manana ny tanjona manana fitsipika ifampifehezana ary manana tetikasa mazava ho an'ny firenena ny antoko timo ka ny fanarahantsika ny toromarika avy amin'ny président Ravalomanana ny fitsipika amin'ny fehny atoky sy ny fikambanana misy atsika no ahatongavantsika amin'izany fandreseny zany ary isika tsy mifampitaiza ao anatin'ny tsy kombakomba ao anatin'ny tsy fahamarinana fa mijorotsika amin'izany fahamarinana zany ary efa rahantsika malala amin'ny fahaiza manao fanontaniana napetraka amintsika rehetrarehetra manao hoe nanao ana amin'ny fiainantsika talohany 7 talohany reny fanonganam-panjakana ireny tsaratsara lavitra noho izao efa nizotra nakany zany fampandrosoana zany isika ny olana dia izao nandefitra loatra isika ampy zay ny fandeferana tsy anaiky lembenana tsony isika miaraka amin'ny président Ravalomanana ka dia zay ny teniko hoe ijoro isika ary mijoro amin'ny fahamarinana fatatsika ny adiditsika manoloana ny firenena fatatsika ny andraikitsika fa fatatsika koa zotsika fatatsika zany zay mampanohatra atsika ary io tsy maintsy mandresy isika rehefa miaraka amin'ny président Ravalomanana hafaliana bevatany anay avy eo amin'ny faritra Analanjirofo mahitanao tonga eto Tomasina hoy kosa ny solotena avy amin'ireo délégation vitsivitsy avy any amin'ny faritra Analanjirofo nandeha dia tongotra kilometatra maromaro izahay hoy izy ireo mba ionana aminao manoloana ny fahoriana mahazo ny vahoaka ao Analanjirofo asa ho karakory zay Analanjirofo président amin'ny hatezerana ny agny amin'ny vidin-davany tsy manjary ka le ilazagny maharesy Analanjirofo izy asa karakory ny réaction'ologno amin'ny faritra Analanjirofo mety ho raharaha président ary mety tsy ho zakatsika raha mety ho isake mety tsy agnaraka lalagna eky zay doko mety tsy ho voafehy tsy agneky zay ny Analanjirofo satria olo agny tsy mila sava Analanjirofo amin'ny faritra Antala jiaby jusqu'à amin'ny faritra Mazenga tapanilina avaratra amin'ny province Tamatave dia atao maharesy izy amin'ny vaninandro zay tsy afaka magneky zay tsy magneky zay ny toeponay tsy magneky zay ny fagnanay raiky faharoa zay matoky président raha ny leadership satria za moa be ny tanàna tamin'ny andro rizy mitondro no fanigny tagnia voaloha premier mandat natao député avy teo raha ny fahaizanao nanarina tsy aka taminay zany hoe fahaiza mitarika na ny leadership zany mbola hitako anagnanary vo maiky nitombo matoky zay tiako Madagasikara fo hampiatra zegnana vogna agnaraka anao zay ndesy fogna fo mahitsy magnaraka zay président sotra tompoko afaliana sy aravona-trano no tazana teo amin'ny rotonto ny filoha marika Ravalomanana izay nanome ohatra sy lesona atrany ny mpikatroka teto dia nomeny ny solotena ny RMDM avy any amin'ny faritra Analanjirofo iny ny palitao izay nanaovany io ilay taratry ny filazany fa ny andro sisaianany rehetra dia atolo ny hanompoana ny firenena sy ny vahoaka malagasy izay pray tandrazana aminy izany no tena fitiavan-tanindrazana nisy ihany koa ny fanambarana izay nataony filoha marika Ravalomanana mahakasika ny senita ny Toamasina ny farany herinandro teo mazava ny fanambarany fa mitaky ny ampitsarana sy ny fanendrena ny mpikambany seni Vaovao aloha Charmano Menjanahary tokra marla seni na alavaina hoe commission électorale nationale indépendant na voamera maleo tena misana ny fifidianana raha ny hita nefa dia tsy tazana ao anatin'ny seni amin'izao fotoana izao eo ny fandevantena na ilay antsona hoe indépendant io
tsy azo antoka arak'izany ny fikirakirana ny fivitianana izay ho ataony ity vomera ity. Ny président de république am'izao fotoana izao io mino aho ary fantatro fa mbola irotsaka io ary raha mirotsaka koa dia manana droit hanendry olona ao amin'ny seni dia noho izany zany dia tsy indépendant io satria izy ao amin'ny fahefana dia hanendry olona samy zareo ihany nga vitan'izay ny sénat koa dia mifidy olona anankiray koa aniza ny sénat 100 isan-jato anazy ao amin'ny fitondrana daholo noho izany zany tsy maintsy olona mpomba amin'ny fitondrana koa ny ao. Ny fahatelo antemera-pirenena dia hifidy olona anankiray koa ho ao amin'ny membre ny CENI io zany le commission électorale nationale atreo fotsiny aloha ny resahako mbola tsy asiko indépendant commission électorale nationale fotsiny aloha hatramin'izao nga vitan'izay ihany ny ACC le azo raisina fa tsy mitombony lozy izy koa dia mbola manana droit izy koa mbola manana droit hoe hifidy tamin'ny herinandro iny dia resabe mbola manana droit hifidy ihany koa izy ireo olona anankiray dia mino zany tsika fa mbola olona zareo ihany eo dia raha ireo fotsiny jerevana dia hita fa tena mirona amin'ny tsy mahay indépendant azy ireo. Raha ny antsim-pandrakana hafa ihany koa toy ny zareo amin'ny magistrat dia manana droit ihany koa izy hifidy zay olona anankiray ho tolony eo resabe zay tamin'ny herinandro ambony iny hoe efa lany ara dia efa tsy metimety amin'izao dia averina indray fividianana toetran'izany koa ny eo amin'ny ordre des journalistes ny ordre des avocats ny isan'izy rehetrarehetra ireo zany olona sivy ka dia noho izany miantso ny hery velona rehetra eto amin'ity firenena ity aho mba samby heritreritra fa tsy indépendant mihitsiny zay CENI hitranga eo na fomba ahoana na fomba ahoana ny teny an'izany aminareo amin'izao fotoana izao milaza an'izany fa mahita marina ka raha tiana ny ananantsika fifidianana malalaka ary eken'ny rehetra mivoaka mpifidiananao na hoe crédible ny filazana azy dia tsy maintsy hoe heverina zay fomba namboarana ny firafitra zay olona tokony ho ao. Noho izany isika indrindra isika atao antsika Madagasikara isika ataony RMDM dia mangataka sy manao antsoavo mba hisiny zany fikoanan-doham-pirenena zany na ny concertation nationale ady hevitra io ho an'ny rehetra mihitsy sakanavaka na mipanohatra na nytoanana tokony hisy zany ny concertation nationale na ny atélé nationale mba hahafahana fanaraka tsara hoe reto ny tena olona tokony ho ao fa tsy ho anazy daholo inona ny anaovana ny tsisy ilana ny fifidianana io raha ireo mifiratro ny zavatra ho avy eo sivy ny isan'ny olona zareo sivy ny olona tokony apetraka eo dia sivy zany anazy daholo. Olony fitondrana avokoa no mandrafitra izany ary ny tena olana dia ny filoham-pirenena amperinasa afaka manendry ny olona ao anatin'ny CENI ankoatra ny HCC izay efa notendre ny filoham-pirenena avokoa ny ankamaroan'ny mpikambana. Ny anteny meram-pirenena azy ny maro anisa, ny anteny meran-olona azy 100 isan-jato ary ny solotenan'ny OGM izay efa olony fitondrana avokoa. Mitaky ny anatsarana ny fanendrenan'ny mpikambana izahay hoy ny filoha Marika Ravalomanana. Ny olona rehetra mahafantatra, mahalala ary mahay ny hoe tsy mandeha araka izay tokony heverana azy ny CENI na ny hoe commission électorale nationale dia nijanona treo fa tsy ao le hoe ny atao hoe dia l'indépendant commission électorale nationale indépendante dia davitsika tena indépendant fa tsy miankina amin'ny fitondrana tsy miankina amin'ny izy fa tena manana ny indépendance izy maleo tena afaka manapaka tsara zay fanapahan-kevitra hoe zao ny fandehany ity.
noho izany zany a tokony solotena iraisany rehetra zay mahatonga angataka hoe sy miantso reo olom-pirenena rehetra ny firaisamonim-pirenena any ray aman-dreny am-panary efa FKM sy ireo fivondronana maro mpanao politika rehetra mba hikonto dia miara-mandinika zao mamety an'ity fividianana ity zao mety an'ity CENI ity le commission électorale nationale ou indépendant efa nilaza taminareo fa ny andro sisa rehetra mbola iainako ao men'Andriamanitra anompoko an'ity fireneko ity ny fahaizana ananako ny fananany opelantanako ary indrindrindrindra famezam-pahasoavana men'Andriamanitra. No mafisy ny filomarika Ravalomanana atrany fa ilaina ny fikonan-dom-pirenena mba amolavolana ny rafitra sy ny lalàna andrafetana ity CENI ity. Tanjona hatrany hoy ny filomarika Ravalomanana ny mba hisy ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra. Isan'ny olana ny fisian'ny lalàna 2015-020 izay andrafetana ny CENI sy mifehy azy amin'izao fotoana izao io. Antoko ny fiainam-bahoaka ny fifidianana ary antoko ny fiainan'ny pirenena ihany koa. Ary noho ny doublon izay nitranga tamin'ny fifidianana faranteo no mahatonga ny fiainam-bahoaka sy ny firenena mijaly toy izao. Eo ihany koa ny tsy faharena ny ara-politika eto amin'ny firenena satria tsy tena safidim-bahoaka no nitranga teto tamin'ny fifidianana izay efa natao tamin'ny taona 2024 iny. Ary izany hoy izy no tsonjovina dia ny ametrana ny tena safidim-bahoaka marina eto amin'ny tany sy ny firenena satria ny vahoaka no masiny mandidy amin'ny taniny ka tena olona tena voafidiny no hipetraka sy tokony tantana ny firenena amin'ny taona 2024. Araiky nefa nambara tamintsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS sy ny tambazotra tserasera ary dia niara ny antso-jay sy ny raha-matahorany filomarika Ravalomanana ny farany herinandro teo raha hiazo ny toamasininy tsy hemitra amin'ny fitiavan-tanindrazana izahay io kosa ny filomarika Ravalomanana ka nandehanany ditongotra 7.0 kilometatra nandritra izany raha manomenjanahary tokotra marolahy Antsahabe 7.0 kilometatra tsy hidirana any Tomasina no misy ny fahatapahany lalana izay natao ny zoma fa 7 ny volana Oktobra lasa teo. Toy izao hita amin'ny sary izao no fanamboarana natao teto. Nisy tokoa ny fanamboarana ity fivilianana na deviation ity. Saingy raha jerena dia azon'ireo fiara-madinika natao tsara no nampita sy nandeha teto tamin'ny ity lalana ity. Raha ny fanazavana ireo mpamily sendranay teto dia ny nina no sakanana ny avy aty Antananarivo fa ny any Tomasina no navela nandeha nandritra ny ora maro. Zay tamin'ny efa setera dimanche zao zay dia tsambo mbola tsy mihetsika trambo zao. Fa ino tena problème olo? Zay hoe misy lalana misy déviation zany io dia tsy fantatra ahoana io nefa ny tamatavo mandeha foana avy aty Antananarivo tsy mihetsika mandeha kely 50 metres atsasakady ny adiny ray. Zany tomobile avy any tamatavo zany afaka mandeha mifandimby fa ny any tamatavo foana no tsy mandeha fa ny aty avy aty Antananarivo tsisy mandeha mihitsy. Ny fanojo indrindra tamin'ny fandalovan'ny filomarika Ravalomanana ho an'ny Tomasina io fihetsika io. Tsara mpatsahivina hatrany fa intelo voasakana ny filomarika Ravalomanana mialohany natongavana teto amin'ity toerana ity. Sakana voalohany ny tao Ampasimbe no sakanana ny fiara izay nitondra ny filomarika Ravalomanana. Kilometatra vitsy ny ala teto. Teo amin'ny fokontany antsoina hoe Ambodirina. Voasakana fanondroany ny fiara izay nitondra azy. Ary ny sakana fahatelo ny tao Brigaville. Baiko midina izay hatrany no fanazavany ireo zandary nanao ny fisakanana. Raha iverenana ny zavanisy teto amin'ity lalana tapaka ity. Rehefa tafita io sakana io ny fiara izay nitondra ny filomarika Ravalomanana dia nisy zandarina nenjika azy ary nampijanona ny fiara izay nitondra azy. Tena jany tao bilany tondra dia lasa nandeha tongotra dia nanaraka ilay zandarina nanakana zay vao vatana izy nanaraka izy dia za misy olona nahita nafantatra dia niraisin'ilay zanaka pasteur nandao nao terinay président izy dia ndao dia reo tsy tafiditra to anatin'ny tomobile dia nanaraka tamin'ny moto dia maveo ndray tsy hitaray satria ny tomobile ray misy tomobile ray leakray mantsy tomobile nanday dia izy mbola hoaiky dia tsy hitaray dia tany epicerien'olona tany ambanivohitra tany nisy dia tany niraisin'reto le tonga nitsena vaty asan'ny mpitandro filaminana
dia tena manao zay ilaminana izy manao zay ahafahany tomobile mandeha fa tsy bloquenao amin'ny tomobile anankiroa efa nitranga taminay ne izy io tamin'izay nandeha ho any Mangamily dia fa azoko sary an-tsaina hoe anao ny ataonray reto dia ty tena camion be mihitsy tsy zato zany mila afaka ao efa any amin'ny 2000 be dia tsy ho afaka misy ty dia nanontaniana ny olona teo dia hoany avy dokotry zareo mitsenina teo reo le chauffeur sy le taxi bus regny dia nanao selfie feny vahoaka be ndray tao dia mbola lasa ihany tiatiny aminareo hoe ao an-damositsika vahoaka ary efa hainy leader tsara manana vision hoe zao ny zavatra ataony tia dia afaka misaoty le obstacle reny izy za fa tonga taty adiny roa zany reo voatomonareo fa zao kosa reo vo nahitanay le mpanao lalana tena refa zay nandalo zay io mola tafapity fa vaveo mianjely le zandalo tamin'le 4-4 iny ndray dia hoe verena ry dia ndanareo niverina za ambrosy any tsy niverina koa retao dia nanaraka andray le zandalo many ampiverina izy za lasa za tsy maintsy arahana raha tsy tao dia izy ny responsable amin'ny volaza teo hoe manana statut manokana amin'ny mahasain président dia ny zareo mitano filamina zao manao izy dia zay tsy maintsy atao miomana tsara daholo ny RMD rehetra mihitsy sy ireo mpanoana azy rehetra natsia anatin'ny mamarara fa hotsotra miomana tsara tika ohatra zany ny sakatsakana fa tsy ataotsika asakana antsika ao ny tena nalasa saina tamin'ity fanamboaran-dalana teto Antsahabe ity dia ny va ary vita ihany ny fanamboarana rehefa nafantatra fa efa lasany Tomasina rehefa nandeha tongotra fito amby 10 kilometatra be zao ny filoha marika Ravalomanana dia lazainy zareo zany fa dia hoe paiko avy aty ambony aty izy dia tsy maintsy sakana ary tsy maintsy jerena délégation miaraka amin'ny président Ravalomanana président Ravalomanana rehefa dia ancien président de la république manana statut particulier fiazo manokana ka dia tsy tokony ho sakanana moa zany zay nitelevizy zay lalàna zay dia fa moa dia ny sakanana zany any amona ndray fa dia mampitahoana zay zany fihetsika zareo rehefa avy eo moa sakana maromaro dia tonga après brikaville tapaka ny lalana tena tapaka misy lalana tomobile angamba reny efa zato mahery ny tomobile eny ny andaliny ny avy aty apitana ny avy aty amin'ilany dia président moa nitanana nandeana izy dia avy tavoaka somatsara zay dia nefa natao rehefa lera atao zareo tavoaka président dia mivaly problème ohatrany vita tampoka teo le lalana zany namboamboarina teo tsetsemana tamin'ny voalohany aloha dia totofana dia navoaka ndray le bus dia naverina le bus fa rehefa nandeha président zany afaka izy da afaka hita tsy fantany zay lalana andehana tany le tsy nafantatra fa dia mivao azy le problème atao vita le lalana moa zany dia afaka nandeha zay zay zany zavatra misy tokony mampalemy misy zavatra zay zany mbola mitoy ihany le izy tamin'izao raha ny fanadiadiana izay natao hatrany dia fantatra fa baiko avy amin'ny gouvernoura ny fanakanana ny filoha marika Ravalomanana io natao mihitsy ny fomba rehetra mba tsy hahatonga azy tao Tomasina ny ariva ny zoma io filoham-pirenena teo aloha no anaovany gouvernoura sy ny fitondram-panjakana fihetsika toy izany filoham-pirenena teo aloha no anaovany gouvernoura sy ny fitondram-panjakana fihetsika toy izany tsara trany ny manamarika fa tsy voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana velively ny fahefana ananany gouvernoura saingy ireo no mampiseho fa tompony lalàna amin'izao fotoana izao ireo raha teo no ifara ny fanodikodinana safidim-bahoaka amin'ny taona 2024 ka mahatonga ny fisolelahana sy ny baiko midina tahaka izao roso ny dia ho an'ny antokotimy hoy ny filoha marika Ravalomanana isan'ny mampiavaka ity fitsidiana izay nataon'ny filoha marika Ravalomanana ny fisionany tamin'ny mpivarotra tao bazary kely Toamasina vao nahita azy mantsy ny olona dia niantsoantso mba hiona sy resaka amin'izy ireo nanaiky tsy ampysalasalana ny fangatana amin'ny filoha marika Ravalomanana Sharamano Menjanahary tokotry Marla tahaka izany
no nandraisan'ireo mpivarotra tao amin'ny tsena ny bazary kelin'ny Tomasina ny filoha marika Ravalomanana. Ankoatra ny faharatsiana noho ny tsy fanasimpanavoazana ny tsena dia ahatsarovany mponina ny Tomasina azy ny fahamorany ny vidim-piainana nandritra ny fotoana izay nitondrany ny firenena. Re ombieny ny hoe miverena ianao ry dada fa mijaly ny vahoaka malagasy, ny lalana tsy misy manamboatra, ny kapoakambary tsy rarahin'ny fanjakana, ny asa tsy misy, ny tsy fandriam-pahalemana mangany fotsiny. Tonga mba hijery ny tena zava-misy iainanareo aho hoy ny filoha marika Ravalomanana, ary ambarako fa manana vahaolana hialana amin'izao fahoriana mianjady aminareo izao. Afaliana no tazana tamin'izay rehetra ny lalovany nandritra ny fotoana. Rehatrany ny teny hoe afa ihany i dada. Ny selfie moa tsy azo ny ferana mihitsy satria nanao tsy omby aloha ireo izay nahita azy hiaraka akasary amin'ny dada. Ny lamina tanteraka izahay nandritra ny fotoana izay nitondranao ho hatrany ny fanazavan'ireo mpivarotra ireo. Ankehitriny fampanantenana miami izay nataon'ny Rajoel tozary nofinofo fotsiny ho hatrany ny fanazavana. Tsara hatrany ny mampafantatra ny rehetra fa hividy voninkazo teto amin'ity toerana ity no nahatongava ny filoha marika Ravalomanana teto. Saingy vao nahita azy ny olona dia nitangorona avy hatrany ary nitaona azy mba hitsidika ny tsena teto bazary kely Tomasina sy mba hitafa amin'izy ireo. Tsy miovy dada ho hatrany ireo vahoaka nanodidina azy. Tsotra, mora ifandraisana ary tia mifanakalo hevitra sy mifampiresaka amin'ny vahoaka madinika. Miraikitra sy mitamberina ao an-tsain'ny maro ny filaminany isam-pianakaviana tamin'ny fotoana izay nitondrany ny firenena. Niaraka nankalazany Jobily fisotrondro noho ny mpitondra sy ny mpitandrina tao amin'ny efitrika matrany Vatoamasina ny filoha marika Ravalomanana omaly. Nandritra ny fandraisam-pitenenina no nanintana ny kristiana tena hijoro amin'ny finoana manoloana ny zava-manjo sy lalovan'ny firenena amin'izao. Charmano Menjanahary, Ando Miaratina, Tokra Marolasi, Mathieu Prince. Amin'ny mampiny kristiana ny filoha marika Ravalomanana dia niarany ombombavaka tamin'ireo mpino efitrika matrany Vatoamasina ny tenany omaly. Ny fanojo indrindra tamin'ny fankalazana ny Jobily fisotrondro noho ny mpitandrina tao amin'ity fiangonana ity izany ka nitondra ny anjara brikiny ho fanomezan-tsotra ny mpitandrina ny filoha marika Ravalomanana. Nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataon'ny mpitandrina kosa no nanazavany fa isan'ny nahavita be tao amin'ny fiangonana io ny filoha Ravalomanana. Izy izay nanolotra fiara tsy mataho-dalana ho an'ity fiangonana ity taona maro lasa mba anatanterana ny fitoriana filazantsara ary mbola miasatra amin'izao io fiara io. Toy izao no fandraisam-pitenenana izay nataon'ny filoha marika Ravalomanana tamin'izany. Tamin'izany mbola vice-président tamin'izay namiady an'izany mahafantatra tsara ny asany amin'ny mpendraikitra foibe. Ka dia ho antsika rehetra izay mijery sy mahita ary mandray mijery iaho terina reny zao efa mijerina reo dia nahita dia nandray fahasoavana. Zany fahasoavana zany tsy azo tamin'ny sainy zany na izany zao hoe vomatanina ary no teniniko an'izany fa peda be mihitsy fahasoavana andraisiko fahasoavan'Andriamanitra. Dia tia mpanompony ity zay sady andeha any amin'ny tsirabena vakina karatany io polisy ao vajerefa zany pastera ao Korambato tena faya tsy napozimisy androany satria ay zay ka dia ao anatin'ny Jobily dia mitondram-bavaka ho antsika rehetra mba samby atsiaro tsara zany ray mandeha miasa enina telopolo taona izany. Dia ao koa ny filohan'ny Jobily mahay maneta ianao mahay manao dispatchina tsara ny zavatra tokony atao fa zava-dehibe koa ary tena asa lehibe ny andraikitra menarao azy satria hitako amin'ilay totalmbidiny zavatra ho atao mbola petsaka. Izany tsy mankivy atsika fa samy mahatsiaro ny tsirairay inona ny fahasoavana ny raisiko tamin'ny rahana amin'ny ray aman-dreny mitandrina mivady aza diny fa tamin'ity tranon'Andriamanitra ity tsy mba misy anavakavahana raha vao miditra amin'ny tokonam-baravarana io tokonam-baravarana fiangonana io dia mitovy daholo isika. Tranon'Andriamanitra ity tsy anavahana finoana fiheviana fananana fa tena an'Andriamanitra ity dia isika zao no tempolin'Andriamanitra.
no mafisy filoha marika Ravalomanana trany nandritra ity fitoam-bavaka ity fa zava-dehibe ny fijoroana amin'ny maha kristianina eo amin'ny fiainana andavanandro. Manana ny adidin'ny kristianina tsirairay amin'ny zava-manjo sy lalovan'ny firenena ka hitrotro am-bavaka izany. No tanterahina omaly alahady faraka amin'ny 30 volana oktobra ny fameloma maso ny antokotsika Madagasikara tao amin'ny commune Ambohimalaza tahaka ny mahazatra Denis ny fampahafantarana ny birao ny distim sy ny comtim. Sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina. Ato anatin'ny distrika Navaradrano no misy ny commune Ambohimalaza, commune anisan'ny mbola mampatanjaka ny antokotsika Madagasikara. Vita soamantsara ny fameloma maso ny antoko teto omaly. Notarihiny sy Novambra Jerira Andriambolaina. Ampivondronana ny antoko ny tena imasona ny fameloma maso ny antoko, fa indrindra ihany koa ny ametrahana ny rafitra hatrany ifotony. Ny zavatra nasana mazava be satria raha ny zavatra nisy teto amin'ny tany sy ny firenena zany dia tena fanapotehana le firenena ny zavatra nisy hatramin'izay ary indrindra fanapotehana ihany koa le atao hoe ekipa na le mpiaraka mpanohana ny atokotika Madagasikara sy ireo mpikambana dia izay no antony nanaovana an'ilay resaka redynamisation mba amelo maso ndray le mpikambana rehetrarehetra izay atao hoe efa miparitaka noho ny zavatra nataon'ny olona teo aloha zany dia zavatra mahafinaritra amin'izao fotoana izao dia tena hoe verina daholo le olona reny ary heritantsika teo nisy olona niteny teo hoe olona tsy atao anatin'ny atoko fa tena manatevin-darana an'le atokotika Madagasikara noho izay hoe fahitana sy fahatsapana hoe tsy mety ny zavatra nisy teo aloha zany dia na zavatra iainana amin'izao fotoana izao koa zany dia eo le tena hoe fahantrany vahoaka malagasy indrindra eo ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny tsy fanananasa zay efa tabatapaina foana moa zany ety amin'ny aina manjery ety dia fatsapahan'ny olona an'ireny zavatra tsy mety rehetrarehetra ireny zany no antony mamparisika le olona ndray manatevin-darana le atokotika Madagasikara satria fantatry izy ireo ny zavatra vitan'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fotoana nitondrany zany sy ny atao hoe foto-drafitra asa na ny resaka fitsonjovana ny sosialim-bahoaka na ihany koa zany ny resaka fijerena manokana ny vahoaka sy ny olom-pirenena rehetra zany. Tsy tambazana vola, tsy tambazana akanjo, vokatry ny asa no anisan'ny safitainany mpanaraka ny dimy hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny olona toanana zany ny olona mavita zavatra hita songadina azo tsapahitanana zay fotsiny fa tsy hoe raha hoe re hoavasiny aina fa ny any le hita eo zay résultat c'est le résultat qui compte. Lalana foana hoe amboariny lalana inona toizon'ny lalana sy ny aina rehefa niala teo président Ravalomanana anjaratsika amin'ny tsara fa tsy za hoanina fa zay olona mandehandeha ny tena moa zany miasa ny tena dia mandehandeha dia nahita hoe aiza ny lalana atraizaka atraiza. Efatra amin'ny 5 sanjato amin'ny commune ato amin'ny distrika Navaradrano izao ny vita ny fameloma maso ny antokotim omaly no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny mpikambana amin'ny comtim Ambohimalaza efa manomboka kosa ny fananganana ny birao ny tanora tim sy ny vehivavy tim. Nisy nanala teo amin'ny toerany ny sora-baventina ny banderole izay maneho ny fitakiana ataon'ny mpiasa sy ny mpandraraha eo anivon'ny universitény Mahajanga. Misy tamin'izy ireo nahazo tombotsoa manokana ka nini nahavita izany fiesika izany tsy raha ny fanazavana. Mbola mitohy anefa ny fitakiana ka nisy indray ny fanambarana nataon'ny PAT tao Mahajanga androany. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Nisy nanala teto amin'ny kakalina Mahajanga be ireo banderole izay nisy ny fitakiana nataon'ireto PAT teto Mahajanga ireto. Fatahorana ny ministra tokoa ve zany no nanasorana an'ity banderole ity fitakiana izay mazava tsara ny indemnité de technicité izay nitakina hatramin'izay. Araka mifantatra teto dia naman'izy ireo ihany no nanala n'ity banderole ity ka nafahan'izy ireo nanao an'izao fanambarana izao. Izay mpandraraha eto anivon'ny universitény Mahajanga dia manambara etona fa misy ireo namana mpandraraha na PAT izay nahazo ny tombotsoa manokana dia ninia nanala n'ilay banderole izay fampetraka teo aloha ka anio izay mpandraraha ihany koa dia namerina nametaka an'izany banderole izay noesorina zany ka eto dia miantso isika mpandraraha rehetrarehetra fa misy tady
madika no sady ahazo tombontsoa manokana izao fitakina zay ataontsika makasika ny indemnité de technicité atsika mpandrara manerana ny université ny Mahajanga ka noho izany tsy ho ekenay ary tsy emotra izahaya amin'ny fitakiana ny indemnité de technicité raha tsy tonga ao anatiny posinay ny vola zay takinay tsy miala io banderole io nizaniza no iteny eto ambaranay tona zany ka zay mini mikiribiby mikitika ny banderole io manomboka androany eo tsy ho tompona ndraikitra intsony izaya amin'ny zavatra mety hitranga fa ny olona zay nanana ny banderole io dia fantatray tanteraka ny momba azy mpiasa ato amin'ny université ny Mahajanga efa andalana ihany koa ho lasa mpampianatra izy dia tsy miraharaha intsony ko dia mampitandrina ho an'ireo zay mahazo ny tombontsoa manokana izahay fa tsy kosomaso ho an'izay minikitika ny banderole io makasitraka midiky ve zany fa misy biby fatahorana eto Mahajanga matahotra ministra tokoa ve zany tompona andraikitra maro samihafa amin'izao fotoana izao araka Andriamanitra dia ray tamin'izy ireo no lasa mpampianatra no natonga an'izy ireo a nalana zay banderole teto izay raha tonga teto ministra fampianarana ambony dia tsy misy ny vahaolana noentiny fa mbola fanampitanana pokaty hatrany nomeny an'ireto PAD ireto. Raha nangingina tato ato ny mahakasika ny Colisée anaty rova dia manampahaizana manokana momba ny arem-bakoka avy any ivelany iray no nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika izany. Nambarany ary fa fanimbazimbahana ary loza ho an'ny malagasy ny fisian'io Colisée anaty rova amin'izao io. Nzavandrema efa sy tahiriny aina. Et ça, c'est vraiment un point. C'est pourquoi cet endroit est un endroit particulièrement sacré et qui devrait être sacré au cœur du peuple malgache. Et je pense que c'est un crime. À mon avis, c'est vraiment un crime de lèse-majesté de vouloir mettre à cet endroit-là un Colisée en béton, d'abord, qui n'a rien à faire avec la culture malgache. Toerana saripady mananjina manana ny asony tokony hotandrona sy hajaina ny rova manjakamiadana hoy Michel Prats manampahaizana manokana momba ny arem-bakoka maneran-tany. Fanimbazimbana ny tantara ny fananganana io Colisée eo amin'ny lapa masoandro nisy ny toeram-pandroany Andriamanjaka fa izay io. Teo ny Andriamanjaka no nanavao isan'ny taona ny ivelorano tamin'ny ambany lanitra nandritra ny fotoam-pandroana ary voakasika izany ny malagasy tsy vaky volo. Zanatany Michel Prats satria efa nonona teto Madagasikara nandritra ny fahazazany izay nandritra ny 20 taona. Mikasika indrindra ny arem-bakoka maneran-tany no fianarana noratoviny ka anisan'izany ny rovan'ny Manjakamiadana izay nangatantsika fankatoavana teo anivony ny UNESCO. Malahelo mafy ny fanimbazimbana ity vakoka malagasy ity Michel Prats ka nanaitra ny masoivon'ny firenena amin'ny teny frantsay eo anivony UNESCO. Manohana azy ny fikambanana malagasy maro atony arena France. Tsy mifanentana amin'ny tokony ho izy ary fanosiosena ny fenitra ara-tantara ity Colisée béton ity ho ny manampahaizana manokana satria nanova endrika tanteraka ny rovan'ny Manjakamiadana izay vakoka tsy tokony ho kasihana tahaka izao. Verezany kanja masoandro ny mpitona ankehitriny ny lenta ara-tantara sy ny asin'ny arem-bakoka nanana ny rova Manjakamiadana. Hany ka ho sarotra izany ampiditra azy eo anivony arem-bakoka iran-tany izany. Na dia tombontsoa ara-toe-karena sy ara-kolontsaina azo nandraindray ao anatin'izany. Mangony fotsiny ireo loza mety tanteraka ny fihotsahan'ny tany amin'ny vesatrilay Colisée béton. Loza mampalahelo hatrany nambarany manampahaizana Michel Prats ny mahazo ny rovan'ny Manjakamiadana sy notafady ny fanjakana ankehitriny. Ce n'est devenu qu'un royaume unique grâce à Andrian Ampounian, ou peut-être malgré Andrian Ampounian pour certains qui ne sont pas tout à fait d'accord. Mais il n'empêche que ça fait partie de votre histoire. Et que pour moi, c'est un endroit sacré et important. Et je crois que c'est très dommage d'avoir fait cela. J'ai essayé, moi, d'intervenir auprès de l'UNESCO, mais malheureusement, il était trop tard. Et voilà, Lushan, Kapalayan. Andro manandanza ny voalohany volana Novambra toy izao ho an'ny finoana katolika. Atsiarovana ny olo-masina rehetra misy hatrany araka izany fotoam-bavaka Ana Marian'izay andro izay. Sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Voalohany volana Novambra ankalazana sy atsiarovana ny olo-masina efa nialolalana ho an'ny finoana katolika. Ho fanamariana azy dia misy hatrany ny fotoam-bavaka. Izy io dia volazana anaty soratra masina eo. Ao amin'ny bokin'ny Siraka, misy atao bokin'ny Siraka zay ao amin'ny chapitre na toko fa 420 dia ny 490 dia misy miteny ao Enoka zany ny teneniny ao hoe
io enoka io izy a dia tsarovana satria fianarana ho an'ny mpino izy ka nytantaraina ny tantarany zany hoe tsy hoe mivavaka amin'ny olo-masina fa reo olo-masina ireo a lazaina ny fiainany a mba ho modely ho an'ny kristiana araka ilay voalaza ny soratra masina teo zany tsy mivavaka amin'ny olo-masina akory fa fangataham-bavaka no atao matetika voalazan'ny olona zay satria tsy fantany a le tena ataontsika hoe contenu na le voantany le vavaka ohatra zao masina maria tsy maintsy mivavaka aminao zahay fa hoe masina maria renin'andriamanitra mivavah ho anay mpanota araka ny voalazako tamiko hoe momny apokalypsa toko 5:7 teo a raha tena vakina tsara io ho an'ny olona zay mafantatra ny atao hoe symbole dia tonga dia mazava ho azy le izy dia fa tsy mivavaka azy zay zany katolika. Ny voalohany volana novambra toy izao ihany koa araka izany dia andro tsy fiasana ho any ankamaroan'ny firenena ty Eoropa. Natao ihany koa ahatsiarovana ny havana efa nodimandry sy ametrahana voninkazo eny amin'ny fahasan-drazana. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny ekara Masina Josefa ao Antsinanambohitra commune Ankadinandriana distrika Navaradrano. Fa matsimbola avy amin'ny fikambanana avy any ivelany sy tolo-tanana avy amin'ny mpivavaka no nahavitanany fiangonana manontolo. Sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalalatrany. Fa tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany a. Madio ny toko 9, ny 9 izay no tenin'ny soratra masina notsongaina nandritra ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ity fiangonana Vaovao eto Antsinanambohitra ity. Ny taona 1770 no nijoro ny fiangonana voalohany teto Antsinanambohitra. No hitarina trano izany taty aoriana no ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana iray avy any ivelany ary efa fanindimina izao ity vaovity ity. Tamin'ny voalohany izy a dia teny atapy-tendrombohitra somary avaratra io fiangonana vaovao io dia nisakisaka dia fanonefany a dia ity fiangonana tazantsika izay efa navozana amin'ny endrika hafa ity dia mifandimina zany a zao fiangonana izay atrehantsika izao. Ny tena marina dia nisokatra tamin'ity andrano ity ny fahakalazana ny 510 taona ny fiangonana eto Antsinanambohitra dia tain'Andriamanitra velonaina mbola hita eo ny daty izay fatapatatra hoe atao amin'ny andro mafana ohatra zao ho lavitry ny corona amin'izay ny fanakatonany sady fahakalazana fomba manetsiketsika ny 510 taona ny fiangonana. Fiaraha-miasa avy amin'ny fikambanana Les Amis de Madagascar avy any Italia sy ny zanaky ny fiangonana no nahavitana manontolo ny fiangonana. Izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny 510 taona ny jobily ny fiangonana. Olo manakaza maro no namaly ny fanasan'ny fiangonana androany. Isan'izany ny solombavam-bahoaka Navaradrano, Jerira Andriambolaina mivady sy ny ben'ny tanàna Ankadinandriana, Gerara Malala Nandrandraina mivady. Nandisy ny fanambarana izay navoaka ny mpino silamo sunita vitsivitsy makasika ny fananganana ny Bureau National Vaovao ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana silamo malagasy na ny FSM nandritra ny fankalazana ny andro nahaterahan'ny mpaminany Mohamad androany tetsy Soarano. Onjalalaina Ranaivomanana sy Andra Rakotomalala. Fikatsahana tombontsoam-pianakaviana sy tombontsoan'olon-tokana ny tanjon'ireo mpino silamo sunita vitsivitsy nanao fanambarana makasika ny fananganana Bureau National Vaovao. Tsy mbola niova ny mpikambana ao anatin'ny Bureau National ivondrona amin'ny mpino silamo eto Madagasikara amin'izao. Mbola i Sheikh Hadj Abdouladi ihany aloha hatreto ny filompitantana ny FSM na ny fikambanan'ny silamo malagasy. Izany no nivohitra tamin'ny fanambarana natao mpino silamo androany nandritra ny fankalazana ny andro nahaterahan'ny mpaminany Mohamad. Iray tsy mivaka ny mpino silamo manerana Madagasikara. No angatainay mihitsy mba ho isy fanazavana satria sala ny jampy nanao forcing nanao zay vitandreo amin'ny eritreritrandreo ndraiky volandreo fa iny tsy zavatra ny arahana amin'ny silamo rehetra Madagasikara. Io antony zay izao dia mangataka amin'ireo tompon'andraikitra amba ijery akaiky satria le fikorontanan'ny silamo efa reraka izahay. Zay tsy mila hoe misy mampikorontana satria iregny dia fitaovana anankiray ampikorontana le islamo eto a Madagasikara. Io antony izay boka lavitra ka navieto amin'io raha io mba hoe angatainay amin'ny fanjakana amba mijery mba ino zava-misy ao ny tena marina satria rehefa hijerevinay tsy zavatra ara-dalana izay nataoreo namanay ihany regny. Zay tsy miteny mba hoe gadrao reo fa fanjakana mijereva mba mahita aiza ny tena marina an'izy io satria fanjakana no ray aman-dreny
zahay no zanany dia rehefa ambelany zay zanany mikorontana ino ny hafarana reo responsable voalohany fananeo ny heviny mahakasika ilay tolo-dalàna momba ny fanalan-jaza na ny ITG ihany koa ny avy eo anivon'ny bureau national ny FSM tsy ekeneny fanalan-jaza na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona hoy izy ireo ary tsy mananjo hamono olona isika efa olona zaza ao akibo na vao mitsaika azy Islam dia tsy mankasitraka ny fanalanan-jaza izay everiny finoana Islam fa famonoana olona misy andininy Qur'an masina maro milaza mahakasika ny famonoan-jaza anisan'izany ny andininy ao amin'ny toko anankiray ntsona hoe soraty takwir at-takwir milaza manao hoe ny andro farany ireny zaza ny vonona nalatsaka ireny tsy nomena chance hiaina ireny ametraka fanontaniana izy ireo anatrehany Andriamanitra amin'ny andro fahatsarana farana hoe inona moa ny fahotanany vitanay ka natonga izahay ho vonona tsy navela hiaina tahaka ny zaza rehetra famonoana olona ary crime lehibe ny fanalan-jaza araka ny fampianaran'ny finoana Islam. Fety fanaompiny Islam isan-taona moa ny fankalazana ny andro nahaterahan'ny mpaminany Mohamad. Samy efa manomboka manokatra sy kelikely ny sisy tany avokoa amin'izao ny firenendehibe any ivelany. Anisan'ny nanokatra izany tamin'ity voalohany volana Novambra ity izao ny tao Australie, Israël ary Thaïlande. Nzavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Des scènes de liesse et un profond soulagement. Hafaliana sy firaviravona no hita sy tazana teny amin'ny endrik'ireo vahoaka Australiana tonga teny amin'ny siranam-piaramanidiny Sydney androany. Ny sokatra nanomboka androany mantsy ny abakabaka Australie rehefa nikatona nandritra ny herintaona sy tapany noho ny valana retana Covid-19. Ny analefaka ihany koa ny fepetra mifanaraka amin'izany satria afaka mivezivezy akalalana ireo olona vita vaksiny ary tsy mila manao mise en quarantaine intsony. Nosokajy indreo mponina ny toerana no anisan'ny daty manatantara amin'izy ireo araka izany ny fotoana androany satria dia teratany sy Australiana naly no tsy tafody tanindrazana nandritra izay herintaona sy tapany izay. Toy izay ihany koa ny tany Israel saingetitra kosa ny fepetra mifanaraka amin'izany. Tsy maintsy vita vaksiny ny ekeny OMS alatsaky ny enim-bolana vao afaka miditra any an-toerana. Misy ihany koa ny sivana ho an'ireo firenena mbola sokajiana ho faritra mena. Tahaka izay ihany koa ny any Thaïlande izay nanokatra ny sisy tany nanomboka androany. La patience s'impose encore puisque seuls ceux en provenance de Nouvelle-Zélande sont autorisés à entrer sur le territoire. Ny fandarana Global News no arahanao rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao ry izay kosa ny fandarana dinika iarahana amin'ny Joël Ralay vohita ka ny vahiny ao anatin'izany ary i Paul Pody Flou National ny HFP na ny hetsika ho an'ny fanavotam-pirenena. Ao rin'izay kosa ny horonan-tsary Jungle Cruise. Ny tena kosa ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tompoko.